La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Namoaka ny heviny mahakasika ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana alina ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Andin-dalàna maro voasoratra amin'ilay volavolan-dalàna momba ny fifidianana no tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana raha navoaka ny HCC. Nateo aza ny fitsipahan'ny HCC ny andininy maro amin'ilay volavolan-dalàna amin'ny fehny fifidianana manohy ny fitakiny ireo solombavambahoaka. Takatrany fialan'ny filohan'ny Repoblika izy noho ny tsy fifehezany intsony ny toedrara eto amin'ny firenena. Nitohatra ny fitetezany solombavambahoaka ho an'ny fanovana ministera efatra indrainina natanteran'izy ireo izany tamin'ity androany ity ary ny faranana tamin'ny fanaovana tatra tetsy amin'ny ampantanana Analakely. Niaro ny sezan'ny filohampirenena ny filohan'ny antenimera-pirenena tamin'ity androany ity tokony andrasana ny fanapitaperan'ny fepito-piasany raha nambarany mampametra-panontaniana ny mpanarabavao ny fifanarahana misy ao amin'ny rotota. Maresaka iraisampirenena pejy iray indraino mivalona amin'ny tantaran'ny Espagne foana ny fikambanana État fikambanana separatista basque araka ny fampitambavao nataon'izy ireo omaly. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy miarapanao tonga soa amin'izao alahady alina izao nanombotsika ny vaovao dia taorinan'ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mahakasika ireo volavolan-dalàna am-pifidianana andrasany maro ankehitriny fametra-pialan'ny filohan'ny Repoblika fahafahambaraka ho an'ny gouvernemanta sy ho an'ireo solombavambahoaka nandany ireo volavolan-dalàna ireo ny fitsipahan'ny HCC arahoary matoanda tsoratra Lili Rabiata. Fahafahambaraka afindray tahaka izany no nandraisany mpanarabavao ny fanapahana nomeny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mikasika ny volavolan-dalam-pifidianana nolaniny parlemanta. Fahafahambaraka ho an'ny rafitra iray manontolo na molavola sy nandany ireo lalàna ireo ny gouvernemanta sy ireo solombavambahoaka 770 ninina nampamaso tamin'ny fandanian'ireo lalàna ireo. Ity fitondrana ity no isan'ny namotika ny andrim-panjakana rehetra tamin'ny fanitsahana lalam-pandrenana miaingatra any amin'ny filoham-pirenena ny gouvernemanta ary ireo rafitra mpanao lalàna. Mifampiaro amin'ny fanitsahana lalam-pandrenana io ihany koa ankilan'izay ireo andrim-panjakana ireo. Tsy vitan'izany, ireo mpitondra tokony hipetraka ohatra ho fakatahaka indray no miantsiady tamin'ny famolavolan'ireo lalam-pifidianana ireo. Na inona lazaina manamarina ny fitakiana mpilaminana ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ireo vahoaka miaraka aminy ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Lojika andrasan'ny mpanarabavao taorian'ny fahafahambaraka ny ainandreo andrim-panjakana ireo ny fametram-pialana rehefa hita ny tsy fifetezana. Tombontsoan'ny firenena ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena angatahany maro ankehitriny no izy fototra ny sakana rehetra. Tahaka ny tranga tany Gabon vao tsy ela akory fihetsika ara-pomba demokratika sy manaraka ny lalam-pandrenana ny fangatahana io fametram-pialana io. Tany Gabon ohatra, rehefa tsy navitana natanteraka ny fifidianana solombavambahoaka tanatin'ny fotoana voafaritra ny lalàna ny gouvernemanta sy antenimera-pirenena no ravan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana any an-toerana io andrim-panjakana ireo.
rehefa hita fa tafahoatra ny fanitsanana lana nandray fepetra entitra ny fitsarana momba ny lampanorenana Gabonais. Tahaka izany ihany koa no andrasana ho fihetsiky ny eto Madagasikara. Ahatsapa-tena ny mpitondra amin'ny fanitsanana lampanorenana tafahoatra ataony ary amalo ny fitakiana ataon'ny vahoaka. Andrasana ihany koa ny hoe andray lesona amin'ny raharaha tahaka izao ve ireo mieritreritra ny hitondra any aoriana. Toy ny fanehoan-kevitra ireo solombavamboaka ny vahiny tao anatin'ny fandarana ankitsipony izy mateo dia ny solombavamboaka ho an'ny fanovana tody arnao izay voafidy taosony ranovongo sy andrifondrazana Jerry izay voafidy tany Fort Dauphin. Ivoaka tsikelikely ny dosian'ireo minisitra sy tompony raikitra ambony miziriziry tsy mety hiala raha ny fanehoan-kevitra azo mahakasika ny fifampidiniana sy fanelana eritreretina natao dia nanambara izy ireo fa ny filoham-pirenena ny vatana ny tokony ametra-pialana alahoary ny sombony amin'izay. Nangataka zay fametraha-pialan'ny ministra tsirairay isaky ny reny ministera regny satria efa tapaka ny fampitokisana misy amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana anatin'izay ny membre de gouvernement. Ka raha ohatra ka mbola tsy tonga saina reny ministra reny, zay tsy menasy fa zay mangataka aminareo. Raha mandinika nareo manao lecture politika ny zava-misy ankehitriny, nareo efa tsy navita ny mission nareo. Nareo efa namon'olona, anareo efa niraitsy-kombakomba tamin'ny kolikoly atao amin'ny Assemblée nationale satria averiny andray mandefa ny ministra anankiray ny antoka député anankitelo tamin'ireny. Dikan'izay efa miara maloto amin'ireny député nanao kolikoly regny nareo ministra. Ary mbola tsy nisy teto tamin'ny tany sy ny fanjakana ka firenena anankiray taritina filoham-pirenena nanao kolikoly ka mbola tavela tamin'ny plasiny. Hitatsika reny seho tany en Afrique du Sud. Ny ray parti politika tamin'ny filoham-pirenena tany Afrique du Sud mihitsy nangataka fametraha-pialany Jacob Zuma. Hitatsika farany tao Maurice. Niala tsy miandry tif basy, tsy miandry von'olona, tsy miandry déchéance, zay fa mametra-pialana le filoham-pirenena raha ohatra ka tonga saina. Ka nareo ministra reo satria nomena 48 heures nareo tapitra androany hariva ny 48 heures zay nomena anareo ametrahanareo fialana mba hampadio tanana anareo amin'ny vahoaka malagasy. Fa raha ohatra ka tsy tonga amin'izay tsika dia miditra amin'ny etapy hafa vaovao zay satria anananay daholo tompoko ny dossier maloto anatin'ny ministera ary tsy iza manome an'ireny anay fa ny mpiara-miasa aminareo amin'ny ministera ihany no manome an'ireny dossier maloto nareo reny ny kolikoly isan-karazany misy amin'ny ministera, ny resaka marché public tsy manjary, ny resaka fampidirana mpiasa mpanjakana tsy ara-dalàna be dia be. Ny hafatra angamba apetrakay aminareo ray aman-dreny mpiangonana dia ny fanantonana amin'ny filoham-pirenena angamba ny tokony atao ary fandresen-dahatra anazy ametra-pialana satria itsika dia samy miara-mahafantatra fa zay no fangatahany vahoaka malagasy. Dia sazahay miteny fa ny tompona andraikitra voalohany dia ny filoham-pirenena ary izy mivantana no tokony ifampiresahana sy ho resena lahatra manoloana an'izay tsy fetezany zay lalaam-pifidianana no fidiana zay. Ireo solombavambahoaka reo ange raha ataontsika hoe ho ampifanatreana aminay dia tsy hitondra vahaolana na ny kely akory ary satria ireo solombavambahoaka reo dia sahanay ny miteny fa tsy haresy lahatra amin'ny filoham-pirenena mihitsy na dia ho resy lahatra ary izy ary efa betsaka ny resy lahatra eo anivon'ny anteny meram-pirenena na tamin'ireo zay nandany an'iny lalaam-pifidianana iny fa tena tsy mety tokoa iny lalaam-pifidianana iny ary efa maro ny te hiverin-dalana. Ka ho atsika zany zay te hijery vahaolana manoloana n'izao olana misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao dia ny filoham-pirenena no tokony ifampidiniana sy ho resena lahatra amin'izay tsy fetezany zavatra natao nanoloana an'izay lalaam-pifidianana ary indrindrandrindra ny zava-nisy izay namoizana ny ainy malagasy izay tsy izakory ny filoha ambony ny tafika eto Madagasikara fa dia ny filoham-pirenena dikan'izay tompona andraikitra tanteraka izy
tao anatin'izay famonoana mpiray tanindrazana zay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nampaika-peo ny mponina ao ilafy tamin'ity androany ity tsy manaiky ny fananganana fotodrafitrasa ao anatin'ny faritra misy ny rovan'ny ilafy. Azo sarobidy maro no efa voatapaka tao amin'io faritra io ankehitriny ary mbola ahin'ny mponina itohatra any izay fanapahana azo izay sy ny fakana ny tany farediny miantarandriana io. Azo tapaka tany lavaka izay sisany hita eto amin'ny toerana iray ato anatin'ny faritry ny rova ilafy. Tato anatin'ny andro maro no nisy ny fanadiovana any am-pandy amin'ny toerana ato anatin'ny faritry ny rova io. Raha ny feo mandeha entina anaovana fotodrafitrasa EPP ity toerana ity. Namidy tamin'ny vahiny kosa izany hoy ny mponina ety amin'ny toerana. Miaratsiny fa lapa ny arovanay. Lapa zany tena hoe sarobidy hoe zone rouge. Aminay io dia nisy mivarotra fa tsy fantatsay iza ny mivarotra an'io sy iza ny vidy an'io. Inona ny antony tenenanareo an'izay hoe nisy mivarotra? Voatra masina io aloha ray. Fa maninona toa alefa sokosoko lo roa. Fa maninona telo hoe amin'ny sokosoko hoe hanaovana EPP ny voatra masina ity tompoko. Dia tena hoe raisina amin'ny bulldozer mihitsy. Fa nitsakitsana ny asin'ny razana sy ny kolotsaina malagasy tanteraka ny andraisan'ny mponina ny mety famarotana sy fikitiana ny tany anatin'ny faritry ny rova toy izao. Izy aloha mazava ho azy fa fanivazimbana le mahatanàna manatantara an'ity toerana ity le izy. Zay aloha ny voalohany satria tadidiko tsara tamin'izay mbola kelikely ary raha mikitika hazo eto zay taloha dia voarara mihitsy tandremo ny manapatapaka. Efa tapaka avokoa ny ampahany amin'ny hazo sarobidy eto amin'ity toerana ity. Tsy fantatra mazava nefa ny tompona andraikitra amin'izany. Tsy nisy fampilazana mialoha ihany koa natao tamin'ny mponina. Dia maro be ny hazo vaventy be teo fa efa tsisy hita intsony izy zao amin'ireo raha antsika mahita efa mazava be fa io mitsongo io. Dia tsy haiko ny nanaovan'izay zareo ny commune ny hazo aloha hatreto fa efa tsisy ireo hitantsika ireo intsony tsy hita intsony na vatakazo iray raha mijoro eo. Efa ireo tapaka ireo dolodolo na ny tapany ary efa tsy hita intsony na sy ny commune anazy sy ny président pokotany tsy hay intsony izany. Azo tokana io eto faritra lafy eto ihany nibetsaka an'io azo tokana io. Ary manan-tantara mihitsy izy io sy ny aviavy ny amotana. Telonjato taona tany ho azy sady nasorana izy fa nanasorana io. Ny hazo lehibe daholo ny tamin'iny ankoatran'ny efa voatonga efa niala tato. Efa hazo lehibe daholo ny tamin'iny efa hazo lehibe namantony miaraka tamin'itony. Efa tapaka daholo? Efa tsisy eo zany. Manoloan'izany tsy anakatra amin'ny farany ny kitihana ny faritra rehetra ato amin'ny rova ilafy ny mponina. Tsy eken'ny mponina ety zany zaza natany eto e. Ampy zay. Tsy eken'ny mponina ety zany. Tsy mahafaly anay ataovy zay le projet anareo hoe anorenana sekoly anorenana an'izao ataovy mazava aloha satria ny antony misy zavatra efa nravana be dia be teto ny lalana zao rava tsy vita goudron raha hoe hiakatra ho any Ambohimangy sika lalana Ambohimangy zany inge misy sécurité be dia be fa ny eto ilafy bangaridana dia ahoana fa raha lohana garoa zany no tedavina misy fa aloha andeha parsile fotsiny izy dia vita eo. Tsy nahazo fanazavana mikasika ity raharaha ity avy amin'ny sefim-pokotany hatreto ny mpanao gazety. Nisy ny fivoriana nataon'ny mponina sy ny tompona andraikitra eo an-toerana io arivo io ary raha mpitsona fantatra ny hetsika fanoherana ataon'ny mponina. Tonga teny vato androany tokony tamin'ny roa sasany tolakandro teo ny iraka manokany sekretera jeneraly ONU Andriamatoa Abdoulaye Batily manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny sy ny tony nataony vahoaka moa no natongavany eto tsy mbola nisy kosa ny fanambarana izay nataony androany. Aorinany ireto dokavarotra ireto nahitantsika ny mahakasika ny fanambarany syndikan'ny mpandrarany fonja sy ny syndikan'ny mpirakitra rà. Eo ihany koa ny fanomezana izay hozarain'ny Agora Club ho an'ny lycée Ambohimanga Rampitso. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui,
Appel à l'international inclus? Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrières par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Coloscript, quand tu entends ma voix, fais ce que je te dis. Tu vas me dire les cochonneries? Tu sais quoi? J'ai rencontré un chirurgien hier soir. Tu sais ce que ça implique? Quoi? Qu'il doit fourrer ses doigts dans le cul des mecs. Ah, c'est dégueulasse! Bon, écoute, les mecs fonctionnent au visuel. Ça, c'est du soutif à filaire requin. Oh mince! Pas encore. Règle numéro 1, on va t'apprendre à allumer. Je sais allumer. Entre le hot dog, doucement. Tu n'es qu'un serial baiser. Pourquoi je suis un serial baiser? Dis-moi que t'as pas couché avec les jumelles au Bronibar. J'ai couché qu'avec celle qui sait lire. Tu veux bien arrêter? Pourquoi? Ça t'excite? Peut-être bien. Je crois bien que j'aime ça. Sérieux? Je t'ai eu. Je le savais. L'abominable vérité. L'abominable vérité izy indray no horonan-tsary mihetsika ho arahana anio alina eto amin'ny Kolo TV amin'ny 7 ora latsaka 12 minitra. Ny anoizatsika ny vaovao dia mahakasika ny raharaha Osinina Arfaha. Manay ny siny trindry amin'ny famoahana ny didim-pitsarana ny syndikan'ny Prakidrara ny Fonja sy ny syndikan'ny Prakidrara araka ny fanambarana navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity. Miantarandriana ivo. Taoriany raram-pitsarana ny faharoa ny volana meteo mikasika ny fitsoahany Osinina Arfaha izay nahavoaroiroy ny mpandrarany Fonja 4, mpitsabo iray, Prakidrarany Fonja iray ary mpitsara iray namoaka fanambarana teo anivon'ny mpandrara sy Prakidrarany Fonja. Voalaza anatin'izany fa misy ny tsindry ny amin'ny famoahana ny didy ary manay ny mety ho fiatraikan'izany izy ireo. Ka manoloana izay zavatra izay dia manao an'ity fanambarana ity izay tonga dia fehi-kevitra ny hoe tsy miombon-kevitra mihitsy zahay amin'ny taky nataon'ny fampanoavana tamin'iny fotoana iny. Faharoa, maneho ny ahiahanay zahay amin'ny didy mety hivoaka. Ny antony dia tsotra, heno ihany eny amin'ny couloir eny fa misy natao hoe tsindry avy any ambonimbony ihany. Ny tsy maintsy hitazomana ny sasasasany amin'ireo olona ireo mba ho sorona. Ka nefa ny débat contradictoire dia ahitana fa misy ny atao hoe tsy tokony hitazomana an'ireo olona ireo. Noho izany dia manentana izahay ny ao amin'ny fitsarana, indrindra raha matofoloza ny tsara n'iny mba hanao an'izany araka ny feon'ny fieritreretana, araka ny zavatra nisy, ny rariny sy ny hitsiny ka tsy andairan'izany tsindry izany. Anatanteraka fitokonana manoloan'izany ny Prakidrara sy ny mpandrarany Fonja manomboka rapitso ary ahatra 3 andro. Dia nisy papima, izany hoe ny syndicat ny mpandrarany Fonja sy ny greffier ny Prakidrara dia miantso ny mpandrarany Fonja rehetra eran'ny Madagasikara sy ny Prakidrara satria efa nahazo alalana tamin'ilay
filohan'ny syndicat mipirakitra rano tenanay matombo tenan'izany manasa an'ireo mba haneo firaisankina manomboka ny alatsinainy talata sy ny alarobia tsy hiasa anehona zany firaisankina zany tsy hitako moa raha teo efa tafita ao anatin'ity tolony fanovana ity dia tokony hanatevina an'izao tolona zao mba hisiny tena fanovana eo anivon'ny ministera amin'ny fitsarana. Hatreto mbola mijanona ho manjavozavo mikasika ity raharaha ity tsy fantatra mazava ireo tena tompon'andraikitra raha tsy ahivina isan'ny voatotonona tamin'ity raharaha ity ihany koa ny ministry ny fitsarana saingy tsy nisy ny fepetra ndraisina manoloan'izany. Solomaso 520 isa no zarain'ny Agora Club izay fivondronana vehivavy manao asa soa eto Madagasikara sy any ivelany any raha mipitso no izara ireo solomaso ireo ho an'ny mpianatra ao amin'ny lycée Ambohimanga fanadiny miantarandrianay. Fizarana solomaso mamem-pona ho any ankizy eny amin'ny lycée sy CEG. Faharoa izao no nanao ity hetsika ity eto Madagasikara ny Agora Club izay fivondronany vehivavy 12 taona no miakatra tsy mifidy firazanana tsy manao politika ary manao asa soa. Eniko hoe ny Agora zany international izy io. Isa-taona zany dia misy fionana karakarain'ny Agora international any ivelany. Dia amin'io zany no manapa-kevitra hoe inona no action ataontsika amin'ity. Dia fidina ohatrohatra amintsika mifidy ireny zany hoe rehefa lany saram-babem-bahoaka eo ilay izy dia toizina le action. Dia ny Agora international zany dia tena ny ankizy aloha zany no ataontsika hoe priorité angamba ny ilazako anazy. Lolaharana zany ankizy ataontsika hoe somary sahirana ara-pivelomana zany no ampiana amin'ny fotoana io. Le izy aloha zany tena tsorina fotrany hoe ratsiratsy endrika kely eo amin'ny resaka estetika no resahako fa ny tena tombontsoa amin'izy ity zany rehefa ohatra ka hoe anaovanao le izy dia itsika zany rehefa manao solomaso misy ohatra hoe moins na plus fa izy ity zany tonga dia ajustable misy amin'reto sisiny kely reto zany dia amin'io no ajustena anazy. Taoriny fizarana natao tao amin'ny Tsiafa sy Andoharany fotsy ny mpianatra eny amin'ny lycée Ambohimanga indray raha mpitso no hisy sitraka izany. Ny latsinainy raha pitso tsy raha afaka pitso zany zay andeho any Ambohimanga. Ny amin'ny larobia 9 mai zay andeha hiverina ho any Tsiafa sy Andoharany fotsy hijery hoe manahoana ny zay le suivi teneninao hoe manahoana zany ny fiantraikany tamin'le zaza. Ny tena tanjona mantsy dia tsotra hoe le ankizy ireo zany ahoana ny notiny tany ampianarana alohan'le tsy nisy an'le solomaso dia ahoana indray ny notiny taoriana namezana le solomaso. Zay ny tena tanjona amin'le izy. Isan'ny efa nanaovan'ny Agora Club hetsika asa soa tahaka izao tany Afrique du Sud sy Roumanie afaka anaovana anatin'ny fotoana maritra ity solomaso ity raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Liban tanterahana androan'ny fifidianana solombavamboaka any toerana. Sy fotoana aty aoriana izay nanaovana izany. Seza 720 ny iadivana amin'izany. Nanantanteraka fifidianana solombavamboaka ireo vahoaka Libanais tamin'ity androany 4 ny volana Mey. Sy fotoana aty aoriana nanaovana izany fifidianana izany farany izay nisy ny fizarazarana politika sy ny toe-karena marefo. Maro ireo maleo tena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena no nirotsaka tamin'izay fifidianana izay. Fa ireo antoko lehibe any an-toerana ihany no tsy maintsy hifampizara ireo seza raha fijerin'ireo manam-pahaizana. Mbola jakan'ireo antoko lehibe ny any an-toerana toy ny Hezbollah chiite izay miaraka amin'ny Iran sy Syrie. Eo ihany koa ny courant patriote libre izay miaraka amin'ny Flou Ampernas ary ny courant du futur izay ho amin'ny miaraka amin'ny Premier Ministre. Raha ny fanazavana azo hatrany dia seza 720 sy 100 no ifampizarany izy ireo. Efa ilay lalàna mifeny fifidianana vaovao izay nifanekeny rehetra tamin'ny volana Jona 7 no niatra tamin'ity fifidianana ity ratsahivana. Ny Jona 7 sy ny fifidianana solombavamboaka farany nanomboka teo nihitatra foana ny fotoam-piasan'izy ireo ny taona 13 ary 17
dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity angasany ianao nanaraka izany soavamanitra dia avelo amin'ny fodalo tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.